Anangana trano lehibe ho an'ny varotra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Io moa no isan'ny vina goavana izay tanterahan'ity ministera ity, izay ihany koa no fantatra nandritra ny fambolekazony tanterahan'izy ireo teny Ambatomarahavavy teny. Anangana trano be natokana ho an'ny varotra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana, isan'ny vina voafaritra ho an'ity taona 2024 ity, araka ny kabary nataon'ny ministry ny varotra Andriamatora Besala Henry izany nandritra ny fambolekazony izay nototsain'ny mpiasan'ny ministera izay sahaniny teny Ambatomarahavavy. Ny fananganana tour du commerce ahafahantsika manangona ireo rehetrarehetra mpisehatra amin'ny lafin'ny varotra sy fanjifana. Manantsika ny conquête ahafahantsika manao izany. Efa mipetraka any amin'izao fotoana izao ny conseil de la concurrence, efa ihany koa boraon'ny fédération chambre de commerce, efa any ihany koa zany ny fametrahantsika ny guichet unique dia ny zana dia ho atambatra any ny ireo izay misahana ny commerce rehetrarehetra. Adidy no nitaterana tamin'ny alalan'izao hetsika fambolekazona izao, hoy kosa ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Andriamatora Besala Henry. Adidy iraisan'ny firenena rehetra any eo amin'ny sehatra ny varotra zany, any eo amin'ny sehatra ny fanjakana. Misy tamin'ny taona lasa ny hetsika natao ny ministera niaraka tamin'ny ministera tontolo iainana, ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ministeran'ny fikironana siantifika. Eo amin'ny lafiny fanesorana tsikelikely ny fampiasana ny sachet plastique latsaky ny 50 micro. Zany zao dia anisan'ny zavatra ifandraisan'ny varotra sy ny tontolo iainana. Zava-dehibe ho an'ny malagasy iray manontolo. Ny fanatsarana ny tontolo iainana dia izay ifandraisan'ny ministeran'ny varotra amin'izay anjara biriky izay. Tao anaty fifaliana sy lanonam-pianakaviana no nanatanterahan'ny mpiasan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ity hetsika fambolekazo ity. Mba hatoerana tokoa ny korana sy ny totorebika, teo ihany koa ny fiaraha-misakafo.